Christian manampaizana be daholo ny rehetrarehetra sy ny zambiko zany ohatra amin'ny Angela zao manampaizana be daholo satria mbola kely telo taona dia efa nampakarana taty Antananarivo nianatra fa za ihany zany no nampianarina tany ambanivohitra taminay tsy hoe tsy nipapanay sy mamanay kory za fa misy Andriamanitra misy ny taizanay tao taizana zany efa lehibe zany zay vao niakatra taty Antananarivo hoe any Antananarivo misy fianarana zay ianarana papanay moa zany dia mpikaroka izy zany zany ny asan'ny papanay mpikaroka ohatra ka hoe tia moka zavatra anankiray ohatra hoe resaka hoe kafe satria zany le hoe kofifa amboly kafe zany dia karazana cola isan-karazana dia hoe raha ohatra ka moka kafe kamefora na hoe kafe arabika inona ny zavatra tokony atao anatin'izany dia misy fotoana papanay mitondra projecteur jiro amin'ny alina any anaty ala entiny zay dia ao anatin'izany misy karazana biby zany hoe manatona ny azavany projecteur iny ny biby dia misy karazana biby zany sofon'ny papanay dia teo anatina vocal aveo dia entina mody amina karazana hoe fikarohana tao zany dia efa niainana zany amin'ny taona maro zany izay resaka hoe fikarohana tsy hita anatin'ny foko zany mitondra fiangonana zany tsy hita anatin'ny eritreritro zany mitondra fiangonana zany fa dia samy mandeha amin'izao fotsiny zany zay tanjao taona zany fa tsy tao anatin'ny foko zany hoe misy ane zany amin'izany dia hoe za dia mitondra fiangonana fa papanay mitondra anay fahamarinana mbola kely zay rehefa tsy mahazo manosorata rehefa manozima dia tsy mahazo manosorata taty Antananarivo moa tsy haiko hoe manahoana ny firaitako amiko taty fa za tany tsy mahazo manosorata ejiban'ny papanay misy ny tale any amin'ny fianaranay ohatra ka hoe mampanozima anazy zany dia ao anatin'izay koa tsy papanay ihany koa zany za mitanjakazaka satria za zany tamin'izany nanana olana satria tsara bika be zany hoe nama ny azo lazana azy nanana bika tena miavaka mihitsy zany za dia misongadina be zany ny bika raha ohatra ka hoe anatina pataloha na ohatra zany nefa papanay fara zay tsara mpiaro tamin'izany misorako amin'ny tompo zany fa rehefa hitan'ny tompo hiakatra pipita zay tonteny dia lahenany tena hoe tsisy an'izany tsony zany efa resorona tamiko zany ary volatra ho an'Andriamanitra ny kovilela amin'izany dia teo ay zany zay nitezan'ny papanay nanomboka teo zany misy anjely fa nieraserana aminazy teny zany papanay papa zany efa matory amin'ny alina dia satria mitokana hevitra zay vehivavy matory dia mitokana hevitra ny anadanay mitokana hevitra miaraka aminay mamanay mitokana hevitra miaraka amin'ny anadanay papanay fa manana hevitra kosa papanay sy mamanay fatorena dia misy hevitra fianaranay be hevitra zany angamba enina na fito hevitra ny tranonay dia ao anatin'izay zany dia za fa mpamiana dia misy lehilahy fampiresaka aminahy fa tsy anao izy dia zao daholo miresany dia ozy papanay tena mafy izy hoe ozy papanay hoe za hoe zanaka vavy dia sy ny papanay fa nerasera amina lehilahy zany fa raha ohatra anao ka hoe misy zavatra atao na iza anao dia misy amin'ny papanay minoky anao dia misy amin'ny papanay zany ny anjely ay zany dia nalaza hoe za anjely fa anao izy jiosy dia manana raha jiosy manana anson'Andriamanitra satria avy amin'ny tanàna bojoba ianao ka na dia tsy amin'ny tany jekolisa dia mbola mitoetra foana izay sodrano zay dia teo zany papanay voalalala hoe jiosy dia misy anjely foana zany fanerasera dia miteny tamin'ny papanay izy hoe misy fiangonana dia namboarina ny fiangonana ao Jerosalema io zao ny refiny dia zao vitry fiangonana io tsoko aminao fa tsy mialanay volana eriary namboarina fiangonana io voalohany fa misy vehivavy nandeha fiara fotsifotsy be zay dia tonga io vehivavy io zany androany ala le anjely miteny tao dia ozy mitenena papanay dia avy teo izy misety tamin'ny papanay dia nanome refon'ilay fiangonana sy ny toerana zay nangala fiangonana dia ny ampison'iny dia hoe sy nareo anao anazy fa Andriamanitra misy vehivavy nandeha fiara fotsifotsy be rehefa nantsisy be dia tonga teo amin'ny arabe zany tokaiky anay dia teo vehivavy teo dia nanontany hoe ato hoe Fabiola Damoro izy dia hoe ato izy tsy zany fa saika anatitra ny vola taminy izay anamboarana saika anatitra ny vola aminazy izy vola zay
fantanay daholo zavatra rehetra. Dia afaka ianao dia tonga koa mivola dia namboariny papanay le trano dia vita soamantsara. Izany hoe le lohan'le trano tamin'izany fotoana izany mbola ao Jerosalema, mbola lohan-trano Jerosalema amin'izao fotoana izao. Mbola sy nisoloina mihitsy ny lohan-trano izany. Dia taty aoriana moa izany dia nandeha ny fotoana dia nisy any Jerosalema. Dia izaho moa sy mahay mampivavaka izany. Dia nandeha ny fotoana dia nividy fiangonana dia nakatona tao izany fiangonana rehefa vita. Dia rehefa nakatona izany fiangonana dia anjely tao. Tsy mahafantatra an'izany fiarahamonina raha mandeha izy anao ka manontany tsy misy lainy amin'ny teneniko izany. Izany mahatonga antsika hoe mahita tsy be misy any Jerosalema ohatra ka mandeha any. Dia anjely tao dia mitsoka mozika dia mitendry dia gaga daholo ny anjely, gaga daholo ny olona hoe anjely. Miditra ao ianao mivavaka satria anjely tena efa afaka hivavaka. Miditra ao ianao mivavaka dia misy mikitika misoroka anao. Dia misangisangy ilay anjely dia mijina itao. Izay moa sisy mampivavaka na dia anankiray. Nefa mizoko lama toa manao fampiran'Andriamanitra any amin'ny fiangonana hafa. Dia izy zany mahay mitoroteny. Izany hoe fa amin'ny fotoana iny mbola manenjika ny zokonay mitoroteny satria fa lazaintsika mitoroteny karaman'izany. Dia atao anatin'izay zany dia vita io trano io fa mbola sy nivavahana. Dia rehefa vacances zany izay dia vatra épicerie zany manana latsika hivarotana. Dia maika. Ana io dia maika. Nanomboka teo dia teo nanomboka niakatraka 17 taona zany dia efa niarakaraka amin'izay nanomboka 15 taona ka hatramin'ny 17 taona teo. Misy lehilahy foana zany miaraka amiko fa tsy fantatra hoe iza. Fa ohatra hoe efa mandeha resaka dia ohatran'ny hoe misy lehilahy miresaka amiko. Dia tsy fantatra hoe fa misy hoe iza ilay olona. Dia eo anatin'izay dia tsy mahafantatra ny hiditra amin'ny hoe fahatanorana amin'izay ny 17 taona teo dia jijiny. Dia ozy le dokotera magagalao ozy izy fa ny olona ozy izy raha mbola madio dia sy tokony jijina zany, sy tokony isikista. Fa ianao nefa ozy misikista dia anatin'ny pikista ty ozy izy esorina io zany mety eo be fanofy zany esorina. Fa ao anatin'io izy ianao misikista dia ozy le dokotera hoe tsy mahazo mikasika lehilahy manitra 5 taona fa raha mikasika lehilahy manitra 5 taona tsy miteraka. Sady ianao ozy tsy miteraka zany tsy masy anazy zany. Sy mikasika lehilahy zany zany afantarana azy ka taloha zany tsy tia lasaina be ohatran'ny amin'izao ny hoe tanora zany dia na dia manao manahoana aza mandray tanora zany efa lehilahy dia tsy mikasika. Dia teo dia mipetraka moa zany zany tany Tamatavy miaraka amin'ny ray aman-dreniko zany. Dia mbola tsy nisokatra ilay fiangonana fa nipetraka teo papanay fotsiny manadio an'ilay izy. Dia anjely mivavaka ao dia tao daholo mifanaka masy Israela. Tao zany hoe fiaran'ny fanekena zany, tao ny jidy folo tamin'ny andro Mosesy zany tao daholo ny zavatra rehetra dia niditra moa dia anjely tao sisy nanokatra zany dia hoe vita ny sitrapon'Andriamanitra dia najanaka tao zany. Dia tao daholo mifanaka masina zany. Dia nanomboka tany avy amin'izay zany mbola tao Jerosalema aloha 17 taona zany teo amin'ny 9 taona. Za tsy mamboly voninkazo. Rehefa mamboly voninkazo zany dia tsy mamboly raozy ianao na reny raha mandeha Jerosalema mahita karazana raozy be dia be. Dia io raozy koa sary mpiaro anazy nefa misy lehilahy anankiray manao sarin-doha ohatran'ny arabo reny izy ohatran'ny hoe karana fidirako anazy. Dia manao bobo. Dia tonga taminahy teo dia raozy koa zany misy mangalatra foana. Moa eo amin'ny sampanangalana misy tranon'Andriamanitra adio an'izay mandeha any dia misy tourné foana sampanangalana isak'alahady isak'arety. Dia tezerako foana za apôstôly Andrea tsoroko aminao fa niparitako ao fotsy be daholo mahita ny Kaprisia reny hoe Patrisia Estela moa manambany aty fotsy be tena fotsy be fa za ndray mainty be tena mainty be erana tsiny sy hoe koa ny loko mainty ny ratsy fa za mihitsy no zany tanatin'le izy no ohatra hoe sy nahazo aina zany fa vao mandeha miantsena zay dia lazain'olona foana zay miasa trano satria zaho mainty be nefa zany misy biby nefa mainty be voloko amin'izany tena be dia be sady lava be dia atao amin'ny mpiara-mianatra tsinitsinina zany. Dia za koa be mony tamin'izany fotoana izany. Dia ilay mpitotro lazana sara amin'izay zany Jesosy mba
mamonjy rehefa filaza tsara. Dia eo safanandalany foana miaraka amin'ny zokolaza Macdonald ny anaran'ny zoko izay hivavaka amin'ny sosy mamonjy. Dia ny zavatra mitranga zany amin'izany fotoana izany pasteur Donald moa no lazaina anazy. Dia ny zavatra misy toravo vato le mpitody filaza-tsara. Zaho ny fotoana io misy fiangonana hitsika fa entinentina mamanay lokalina tany zay vita confirmation. Tanao ny fivavahana samy makao azy fotsiny tsy hitanao zay zavatra raisy manome izy. Mandray fanasany tompo ihany ataonay ihany lahy dia be zay manao confirmation zany zay be papanay fa tsy fivavahana hoy zany fa sabata ihany ozy zany. Mandeha ny fotoana nefa ny angalarona le rose koa dia lazay koa rehefa afaka re misy mangalatra le rose. Le voninkazo zany. Dia nisy lela amin'izay zany nandalo teo. Dia hoy zany tamin'ny papanay hoe irenako eto misy ny rose vacance zay tamin'izany. Tonga ny fianasasitra ankizy irenako eto ny rose fa tsy haiko misy zay mangalatra amin'ireo rose rehetra fa isaky mamerina dia misy maty. Teo nefa nisy lehilahy anankiray tonga teo dia nalao an'io rose io izy io ananiany anahy. Dia hoy zany taminy ianao misy zany no tena mpangalatra ny tsirozy ty dia tabatabaiko zany lehilahy io. Ohatran'ny karana reny izy satria izy manao sambo mitarehany tamin'izany fa sy nalala jiosy zany. Teo zany dia mifampiresaka teo dia anao misy zany mangalatra ny rozy koa lavahiny ohatran'ny hoe koa dia angalatra rozy ohatran'izao. Dia nome lehilahy io dia lasy. Zaho sisy manao an'izany. Dia lasy mazava tsara. Dia lasy izy. Dia hoy zany faitsary tsy miverimberina intsony iny. Dia mety tovazany eo karamanzany eo akaikiny dia voatra aminay zany tabatabaiko. Raha mijanjy fo zany fa manao fadagana. Teneny izy ovay fotsy za. Fa problème ao anahy misy tsy za mainty be. Fa manao firaitako amiko jiaby natao fotsy be daholo fa papanay fa za mainty. Teneny misy izy hoe raha ohatra hoe ianao ka hoe tena misy mary ovao fotsy za. Dia ozy le pasteur zany tamin'izany fotoana zany hoe ain'Andriamanitra zany na dia androany azy. Dia zany teny hoe fantatro hoe manao fadagana fa taloha zany fadagana zany fa sy amin'izao hitanao moa le fiangonana zoky zany dia raha voa fiangonana zany zany fa sekoky zany raha sisy raha rahina amin'izany. Dia teo amin'izay zany dia efa intelo reo toratorako teo enao inisy ozy tena paolo ozy izy enao io. Iova fo enao dia ho lasa paolo. Zaho hoe sy miraharaha zany fa mialahy eto mitokotany eto. Sy nitorina filazantsara eto lainga fotsiny teneny hoe tsy manao fadagana. Teneny hoe jesosy za manafatezerana aminy fa maninona ny firaitako aminy fotsy be daholo za mainty. Manana zany ataony an'izany. Velona indray tsy teniteny le lehilahy jesosy mamonjy ny tokotsara teo hoe enao ozy izy sôly iova paolo hitanao tsara zany. Fa enao le toratoraka anay misy ozy izy tena sady vehivavy. Iny raha hitako eto zany. Dia avy teo amin'izay zany itsy lehilahy tsy amin'izay zany le karana tsy. Anomboka haniova amin'izay fihetsika anazy dia nanome taratasy anay izy taratasy fitiavana. Hoe fitiavana anak'izay tsy avako anao. Nanoro-hevitra anay zany mahelako amin'ny loko mainty tsy hoe raha sekory ny mainty fa nampiditra olona raha taminazy satria rehefa mandeha miantsena izay firaitako mahidiana papanay akanjo tamin'izany mbola kely dia verina papanay foana za. Dia rehefa manao vakansy dia tsy sako misy miarahana manao vakansy amin'ny firaitako amiko fa lazay tantinanay sy tontonanay zany fa ohatra hoe za mpanampy. Dia reraka zany sotomanazy dia sy miara-miaina misy zany zay. Vokatra amin'izay zavatra zay. Dia nomery lehilahy karana io zany tonga hoy izy fa rosy telo lasa teto nangalarona dia zao lasa rosy rosy asika. Dia miverina lehilahy io amin'ny ray étoile hoe fatongava ndraindray telo. Dia miverina izy hita eo daholo ny rosy. Isaky ny tonga izy zany dia misy rosy tonga foana eo. Dia hoy zay tsy lehilahy tsy misy zany tena mpangalatra ny rosy teo. Dia nomeny taratasy fitiavana za hoe fitiavana manak'izay no fitiavako anao zany efa raikako tamin'napoko anao. Dia hoe tany lavitra tany sy mijeva tamiko dia avy eo dia hitanao taratasy fitiavana rehetra anaty baiboly reny. Dia avy teo dia hoe za tsy ianao za ohatr'izao. Dia avy teo zany dia lasa dia iny foana zany dia tsy ozy izy vavaka ataonao dia miova fotsy ianao. Dia hoy za taminy hoe mivavaka. Raha ohatra zany le mandraka ho vavaka fotsy dia anompo no mavaka izay. Anompo anao. Hitanao le vavavavaka foana amin'le tsy mahay minino reny.
faharoa raha ohatra ka hoe ohatra ka hobariny fotsy dia narahako le vavaka dia isaky ny mano dia misototra miala dia misototra miala dia ohatra mivandavandana zay koa za ohatra hoe fosy mainty zay dia vao mainka ohatra ny biby satria mamanay nantany inona ny nahazo anao ohatra ny mivandavandana anao sady fosy anao mainty za mivoaka hatrany mihitsy anao dia soa ihany fanantiny fialan-sasatra ny ankizy dia avy eo dia manapofo an'izany zany amin'ny tarehy hitanao zao mbola misy maintimainty atoleranontany fa mba mazavazava azy izy io dia ka ao anatin'izay dia lasa fotsy amin'izay dia za amin'izay zany dia avy teo amin'izay zany potiran'izay lasa tsiko lehilahy dia hoy za taminy hoe zaho lasa tsy anao fitiavana raha mihitsy nefa fampalaina asika be zay tsy afaka manao an'izany fa zao daholo lalàna ny jiosy zao lalànanay za nefa lasa tsy anao dia avy teo lehilahy zany teny zany antony fitiavana taminao zany enao izy izy manome tsy mibe anazy zany izy za lasa tsy anazy lehilahy tsy hitako dia matao anatin'ny fokontao dia hitanao le olona tsy reny dia alaina le kahe taratasy nomeny iny dia teo mbany ondana dia mitomany dia mivavaka dia ohatry zany manay tsy mangala mihitsy hoe ino zavatra mahazo anao tomany dia mivavaka dia ohatrik'izay zany zavatra misy dia avy teo lasa tantamatavy dia nahita fiangonana anankiray mivavaka savata le manana fahita lavitra hitanareo dia mivavaka tany dia tamin'izany fotoana zany nalaza be tamin'ny 2009 hoe misy an'le hoe Ambatovy Jinateka moa anarany amin'ny Tamatavy fa Ambatovy izy filazana anazy hoe Moramanga dia nisokatra io dia hoe misy orinasa dia nitokantrano tamin'izany satria izy te hiverina any anaka tamana ame fiangonana mivavaka savata dia nahazo aina be ny ara-panahiko dia vavaka tao dia tena mifankatsy amin'le tena hoe mpinamana be amin'le pasteur be misy zany pasteur le mpamora fiangonana sy ny rahalahy tena fotoana mambavaka tao fa nahery mivavaka moa le torotenin'le pasteur hoe ely tsisy vita dia olombelona tahaka asika nahery mivavaka tsy afaka mitokomisy zany zany zavatra zany dia avy teo amin'izay zany mandeha ny fotoana tokantrano amin'izay satria mipetraka tamin'ny zo koa zany tany amin'ny madame Stella na hoe Mariaji mipetraka tany dia rehefa mipetraka tany dia mifindra tatsy Antananarivo ny vadiny miasa tamin'ny Nicolas dia avy teo mifindra tatsy Antananarivo dia zareny manofatrano tsy misy vola tsy misy asa tsy misy ninonino tsy misy olona miaraka hoe kamanoana fa zarery dia nandeha amin'izay ary le hoe Ambatovy le hoe Jinateka zany andeha hivavaka amin'izay ribariva dia misy lehilahy karana io zay efa tamin'ny taona efa ela be io ary za mbola fito amby folo taona io indray no hitako fa tsy amin'ny nanomboka 2006 teo zany na 2007 dia hitako izy dia voalohany hitako izy dia hoy izy hoe avovavaka eny no avovavaka ay tsara be zany anjiny ariva tsy hozy izy fitahina ho anao dia nieritreretra hoe fitahina ohatra ny rehetra niraisiko dia neny dia lasa izy dia lasa za sy zany tsy nahasaro ny tantara taloha satria efa taona maro efa ela be tany dia anatrany mamanay zany to zany dia hoe raha enao zao mikasikasika lehilahy ka natokantrano dia tsy hiteraka intsony ianao any dia afabaraka ny ray aman-dreny moa vady loa tsy manaiky tsy hiteraka zany dia fa ajao sara ny tenanao zay zany atao mamanay manay hoe any tafiditra anatin'ny saiko zany satria rehefa tsy hiteraka ny vehivavy dia tena mizaky dia zay zany dia nandeha tany tantara tavy zareny ny tokantrano dia nomeny lehilahy fotoana tena ilako valom-bavaka mihitsy mihitra hoe efa takarivam-pahasoavana zay hoe fotoam-bavaka tamin'ilay fiangonana dia miditra moa izy io dia mirava mijiny dia tany misy zany dia azo vola dia navita hofantrano navita an'izay rehetra ilaiko tao am-piangonana jiby rehetrarehetra dia avotana savata zany dia tongotsy lehilahy tsy dia miantoka ny fiainako zany lehilahy dia farana izy dia nitenena hita ny trano dia mankany trano ianao moa lehibe ny Jinateka io anao za hoy lehibe na orinasa anankiray dia any fampanay izy le orinasa dia menenao izy dia za mitapanazy izy manao sambo izy ao an-tranoko manao gant amin'ny tanana izy manao bobo ohatran'ireny karana lehilahy reny tarehiny ihany mivoaka
ohatran'ireny misy hoe tsy manala voaka ohatrany jiosy le amin'ireny fa izy isana izy zany miantoka amin'ny fiainako manontolo fa tsy milaza n'iny de tomboky bavaka izy de tsy avy de tataraiko tamin'ny pasteranay za pastera misy lehilahy tonga ao an-tranoko izy miantoka taminazy zao daholo ny fiainanay rehefa mivavaka tsia de tahina de mivalinana fa zavatra mitranga nefany de tsy lehilahy tsy tonga ao an-tranoko de tomboky bavaka izy de tsy mety satria mandeha toroteny hoe rehefa lehilahy tsy anao ka tombonao bavaka tsy mety de ajanona aza miaraka aminy fa sao de amelin-dalina anao izy nefa aloha miantoka aminazy de hoe nainao raha vao mihina zavatra monina jangajanga na misirikinao de zava-boahozina mafy be manana fiangonana tamin'izany sady misarin'io daholo vehivavy masina be sy ohatrany amin'izao de avy teo am'izay de teneno izy izy hoe ozy ny pasteranay ony hoe enike ozy ny pasteranay hoe raha zaho mandray zavatra avy aminao de tsy mety fa zava-boahozina de anao koa tsy mety resy lahatra sabaka de aika ozy izy de nome izy ina ozy mahazava-boahozina zany zany olona manampy anao mavavaka anao e zany zany nanino farany am'izay tena apôstôly Andreasy de niteneno tsy lalatsy hoe aza manketsy aminay tsoky fa za tsy anao fa sy mainao ny foko fa anao tsy atakamoko am Jesosy zany fa zany rakelaka mifezena tamin'ny Jesosy sady efa tsy anazy fa aza miditra tsy an-tranoko anao fa za ty anao de ozy lehilahy zany anao mitovy-pitiavana taminao sa ino mba hiteny gasy tsara izy ka zany fotsiny hoa fady mire fiangonanay mivavaka azavata ny mijangajanga sady fady lazanay aza miditra an-tranoko fa za tsy anao fa raha ka vady anay anao de afaka miditra tsy any nefa mitandrina tsara de teny am'izay anao mivavaka azavata fivavahana jiso izy jinanareo mbola sy tamin'ity za tamin'izany fa fiangonana anankiray tantaratany de teny teo de niteneniko le pastera nahitsy hoe zao ny zavatra jiso de avy teo am'izay izy miteny za jiosy satria rehefa sabata izy tsika falady any zay ozy rehefa sabata zany mivavaka manomboka maraina hatramin'ny hariva tsy misy misakafo zany fa mifady aminy zany fivavahana sabata de rehefa antoka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mivoavoaka tsy mifampiresaka masinina tsara de am'izay vao mahazo fahalasitrana sy vahaolana rehefa manao fanatitra ao amin'ny Jehova de manome tena amin'ny fo rehetrarehetra misy sady manana fahafizana zay fivavahana de za jiosy de tsy mahafapo anazy fivavahana reo de tsy maintsy mivavaka manokana za ozy izy ay teo fa tsy arina am'izay fa apôstôly Andreasy de teneniko lehilahy hoe za tsy anao za ohatr'izao de teo lehilahy za tsy tasona lehilahy efa niteneniko hoe za tsy anao de zany leo zany tsitako manjavona de farany am'izay misy vehivavy ndray misy elatra misy vehivavy ndray mama tovy tare aminah misy le vehivavy fa izy lava mety eo romaikatra eo namako izy io de ohatrany hoe io ndray zany misy olona le lehilahy teo aloha nampahery anazy zany solona ny lehilahy satria i lehilahy zany misy tantara be dehibe fantatsy fa Jesosy izy matoa izy be dehibe zany anapolofoko anazy hoe Jesosy izy satria za tamin'natony zany teny hoe za lahivady teneno misy hoe tsy anampy anao sa tsy anao fa rehefa tsy anao de mandehanany fa foko aza tiana fa za tsy anao de zany efa tsy afaka mijangajanga fa rehefa sy tsy anao de ngara mandeha any am'laty za ozy miresaka ambony mazava tsara fa resaka am'raiky be dehibe ny lalana manokana atao anatin'izany de ozy taminy androany lahy de olo am'izay mevitra ao tsy hoe kory hoe vehivavy mitovy fitiavana tamin'ny lehilahy za fa za misy zany madio fitondrantena de tsy mba manafina zavatra ao am-poko zany fa ny lehilahy rehefa zany le poko de ino miavoaka na zakanao na zakanao de zay miavoka za ty anazy de satria izy efa nerasera ao an-tranoko ao foana de sy zaka fa de resaka izy de farany am'izay zany izy nitazomy ny tanako ohatra hoe isofondrano zany tanako akamara anazy anakoroa de nitazomy de vina anao no miteny resaka amiray aman-dreny koa amin'ny akamovady anao tokony hitrafontsika fa za tsy anao nefa fombanay ozy dadanay rehefa mijangajanga mantsika difolo de fotsika ny tena de ozy izy hoe enao fa ozy nefa maharitra mandra-piavo fa za mbola andeha hiteny amin'ny dadanay de erabe za tanao ozy ohatra mipiasa sambo reny de isaky ny sivy-volana vo tonga any amin'ny tokantranony de enao fa ozy maharitra ana eno andrasako anao ohatra ka miantoka avela de natambatra ny tanako roa za ozy tsy afaka manambady zany fa aza manao an'izany fanadano za
dia io zay tamin'ny hoe kazamako mitsia anao dia le fitiavana tompoko fitiavana raha io fa sy fitiavana magaly zany. Dia ozy izy hoe za tsy afaka namady anao izy izy fa ozy dia ela be keo dia fampijery zay a. Dia satria zaho izy izy a zaho jesosy zanak'Andriamanitra tonga dia nanjavy izy apôstôly Andreasy dia za torana zareny ihany torana dia zareny ihany miaina dia zareny ihany zay zany le lalova mbola damory raraka tamin'izany anomiko amizay zany le vola dia avy teo amizay a misy vehivavy mitovy tare aminahy dia lasa namako dia ina lalana reto foko a dia tsy nasara tompo zany misy za vavaka fa ozy za hoe tsy tompo zany niko be dia tompo be dia manao zany anahy za koa be dia ozy zany tsy miresahako sy ny pastelinay fa lazaiko no dia nenafy lehilahy dia vitsy dia tsy nanao ty amizay zany tatseriana lasa misy elatra fa ahoana hoe anao misy elatra hitako amizay ela nafeno za fa misy fotoana amizay izy varina dia misy elatra mitovy area mitovy misy na ny feno mitovy misy fa izy eo amin'ny metatra eny alava na nivikako tamin'izany dia mbola izy aminazy teo amizay zany izy io zany tonga anaisaky ny ariva hoe tosika andeha mariva ino misy anjely ino misy ohatr'izao hoe ohatran'izay fa tsy ariva amizay zany za efa nandeha fotoana dia misy taon'le fiangonana bavanay misy haminany adventiste tonga avy tany Angleterre dia hoe sy mainty miasa ny tena anglisy dia miresaka tamin'le pasteur hoe izy koa mitondra fantsika teny hoe misy vehivavy atao aminareo ho faty telo andro izy dia entiny jesosy any amin'ny lahatra sy mieno ampahitana zavatra fa izy io izy izy vehivavy mahitsy a mananana fiteny hoe mahitsitsy fiteny zay dia tsy manaborabora tsy mahay manafy zavatra fa vehivavy io izy a raha ve tamatavy a dia any atsimo misy anazy any atsimo ohatra hoe antatsimo zany na ohatra moa zany dia sy saraka ao atamatavy zao antavaratra dia zay ndray zany antatsimo dia sy saraka antatsimo amamanay dia teo amizay zany dia iny zary zany tsy misy nafantatra dia avy teo mandeha zay torotenin'ny pastelinay ozy lefa amin'ny adventiste tonga teto avy tany an-dafy dia zany niafatra terazo telala ho mofatsy entiny tompo any amanitra sy mielo dia vavy mahita satria ataoko daholo ny amava isakany za sy mahatonga ny tranoko zany amiany nefa dia sisy olona ohatry misy zany mabambaka dia fiangonana midy za reriny ao sady tsy velan'ny paster mampirehetra jika mandany courant fa zany tonga lavitry za rero mipetraka ao fiangonana amin'ny alina mitady an'Andriamanitra tena mifikoretra teo amizay za rero ao an-trano samy miandry daholo vehivavy rehetra satria vehivavy izy ka miandry daholo fiangonana ahoana ary natanterana zany dia misy an'iny manatanatavy iny tsy miteraka vavy sika rehetra na manala manatanatavy dia nasangany zanakavavy za dia mipetraka tamin'zareo kao za vao tonga tamin'zara ivolana dia matsy a dia mety mitombo tany amin'ny lanitra sy mieza zany mety mitombo misy mitondra natany dia mitombo mitondra natany mitondra nano ny anjely a dia raha fahitana ny tompo dia mitareny tompo a mitareny hitako tamin'izany fa saingy amin'ny voninany izy a dia ohatra mijaolona hoe tetsy ambony tany izy apôstôly dia miankina teo antratra ny tompo fa rehefa nahita ny tompo voninany dia mikarakoka ny anjely amizay dia tany amizay zany apôstôly Andreasy no tenena ny taniko hoe tsisy fanantenana ny pasteur lehilahy rehetrarehetra za raha ny firenenao ka nangananao za vehivavy a mitondra fiangonana ka kristiany miara-mivavaka malagasy kristiany miara-mivavaka zany no atao anarany fiangonana kristiana miara-mivavaka eto Madagasikara zay ozy izy nataonanahy hoe kristiana naizanaiza kristiana mifavavaka ka ianao mirary dia ozy za tany hoe tompo manana zokilamatio za sady mifavavaka fiangonana manina raha izy ozy izy tsy izy ka sy aminazy ozy izy miantso manana zany laza na gerala na hoe kefasy manana raha izy tsy izy ianao mihitsy no nisafidiko izy izy ka miteny Andriamanitra ny eo miteny hoe aoka ny vehivavy anginy ny Paoly ozy izy niteny an'izany dia rehefa soty Paoly dia miteny tonga teo Paoly dia inona Paoly zany tenenao zany hoe aoka ny vehivavy anginy fa inona zany fihaberanao na ozy ny tompo ilay resaka
kamelaka izay tokazasana nahoana sy hitanao be hoe zany resaka tamadivavy ary maneraka izay tokazasana ohatra ny Magdalena ny vehivavy rehetra fa misy inona hozy izy fô dia nao any teny hoe aoka ny vehivavy indrindra dia zay hoany dia zay hozy ny tompony olona anao izy anao zotrakiny za hozy izy tompo eto maneraka anazy tona fiangonana nefa izy mety fa niajevitra hoe aoka ny vehivavy indrindra zany ao izy foana nanoratra amin'izany ho an'ny kristiana miaravavaka amin'ny fiangonana reo lavalava eny moa zany resaka teo afafezy fa ny fiangonana mety korokorotana fa ny vehivavy tena manambara rehefa misy ovrina dia reo hoe mangina vavy ny fiangonana fa raha misy zavatra tsy azy dia vavy miantrano ny tany fa za sy ny teny an'izany na Madagasikara za sy ny teny amin'ny fiangonana kafa fa ianareo no maray an'izany ho anareo dia teo moa zany zay skoly somary mifampiresaka vata dia nanomboka teo zany za vao hiraka dia nisanganantsy fiangonantsy sy raha hoe nao natara fiangonana dia andao fa anao boky lanitra sy mienja efa voaraiko le hiraka dia anao boky lanitra sy mienja mbola mivaloko ame fiangonana ihany za dia efa nivarotra boky taza anao boky lanitra sy mienja nipetraka tamin'ny Patricia Magdalena Zoky izay nipetraka Antananarivo tonga nefany zay nipetraka ohatr'izao zany fa nanofatrano izay za dia avy le olona nareo moa vavaka ie zay naidoany sy zany fa ny zanako vavy rehefa miteraka dia zany sady marabe maso ny karamety nareo dia metrano tanana ny lohany fa manaitay dia nametrano tanana ny lohany tamin'ny fatrany mpanotokana iny zany maro vavolombena zay nametrano tanana ny lohan'le vehivavy fa zany ny manatary ny masony anankiroa jangany nahiratra fifo azafanaka ny mpanotokana iny tam'izany teo zany le mitompo anarana soefadola dia nantanyango le izy aloha nanao dia io zany soefadola ny anarana nokavitany anaritra dia nisy ndray dia olona avitany an-davamamy dia hoe zay no petraka ny mpanotokana tam'izany benjany anarany dia hoe mety ny lelansinao hoe teji zay voakanao tany izy fa hoe matsy dia naefa fianakaviana jamba rehetra zany zareo dia hoe eto tsy enga raha milavafana rehefaty fa misy fadikanatsy zay sy malala hoe inona zany dia nametrano tanana miaraka tamin'ny vehivavy hoe dia voara tam'izany nametrano tanana dia velona dia rehefa teo zany dia fahadakana be dia be zany n'Andriamanitra boleta be zany mety tao amin'ny alàna hoe sefadola efa besaka ny mahiratra zay mijanga nahiratra besaka ny marasitra na ary maro ny momba miteraka na zasy sasany azaka manaraka an'izay iriko dia nanoka teo amin'izay zany noko azady dia teo naterahany le fiangonana kristiana miaravavaka ka tsy Antananarivo dia avy ka tsy Antananarivo ndray zay vao nivavaka tamin'le fiangonana tany Jerosalema zay vao nisokafana le fiangonana tany zay zany le tantara sy zany nanangana fa le fianakaviana le jambo mitondra an'le maty dia nisangana dia fianakavian'ireo no be dia be teo dia pastera aloha fiantsonana tam'izany dia zaho azy pastera fa sy fadola dia fianakavian'ireo mifampitarika ndao fa fahazafana satria zay rehetra angatahana dia azy dia men'Andriamanitra dia teo nisangana fiangonana kristiana miaravavaka tanteraka zay voalazany ya mandolan'izao fitarapianana ny fahamarinana zay ampianarina eto amin'ny koa sy ampianarina eny amin'ny fiangonana na eny aravavana zany na eny manaritra ny sotry ianao hoe zany nandalo fianarana mahakasika ny teolojia antonany maro sa hoe ohatrany ahoana ny fomba nahazahoana manokana an'ireny fahamarinana izay ampianarina eto amin'ny koa satria bebe aloha nametra-panontaniana avaizarana zany fahamarinana zany izy zany nampianatra an'izany io zany dia fanontaniana efa napetraky ny olona tamin'ny tombo ihany zay hoe nahoana io zany Josefa sy Maria efa mahay an'izany na mianatra zany sy nisy mampianatra io lehilahy io izay ihany koa mety apetraky ny olona amin'izao rahasim-potoana izao misy mahita mivantana amin'ny youtube misy mivantana ihany koa amin'ny 105.2 misy manaraka mivantana amin'ny web radio ihany koa zany amin'ny fomba nanao ahoana ny fomba nahazahoana an'izay fahamarinana izay ampianarina amin'ny timo ankehitriny natonga ny fiangonana ataoko hoe joro amin'ny fahamarinana raha hoana ny fiangonana araka an'izany hoe sisako misy le sanganana tam'izany fa
fa ohatrany hoe sangana ho azy tamin'ny alalan'ny jambana hiratra aretina andoha mba hisaratra ny tanjona tamin'ny elampametrahantana zay tanatiny zany anatanatiny fajikana filasoany dia io fahavana voalohany misy ankizy ihany koa ny olaka ny tena ny fanamono biby tany dia nentin'ny ray aman-dreny to dia sitrany fa gagana avolenta be zany dia teo ny misangana fiangonana dia za sy nahay toroteny fa le toroteny pasteranay taloha ihany zany tadidiko dia reo navelombelo dia ny zavatra misy anefa nanomboka teo zany dia tsy nahay toroteny fa misy voromailala dia anontaniany saia fa voromailala zany fa saia moa re tsy midimiditra ko atany ohatrano sady tsy mandondolo dia tratrany foana za zany efa ampianarina le voromailala fantatsiarina vao natampotra hoe voromailala zany efa fanamasina voromailala mihitsy dia mampianatra anao miteny dia mampianatra anao dia misy boky avy tany an-danitra boky ny fahamarinana zay ananako hoe zao ny tena baiboly zao daholo ny zavatra mitranga zao ny fahamarinana zao ny zavatra misy a itsino lalàna mipetraka ho amin'ny fiangonana fotom-pampianarana amin'ny fiangonana kristiana ara-bavaka dia zay hoe fotom-pampianarana zay hoe fototra iorena amin'ny fiangonana zany dia isaky fiangonana dia avy tany an-danitra dia iny zany a hoe zao daholo fahamarinana dia iny nampianarana dia tatsiarina moa tatsiarina zany za sy niaratra zany mihitsy a za sy niaratra tenin'Andriamanitra zany nataiza za efa nahitalanatra sy nianora mbola mivavaka tamin'ny fiangonana dia nahazo afatra tamin'Andriamanitra le fiangonana sabata mivavaka tamin'izany hoe anao ny vadinao hiala fijerijejony fa raha sy ananatra ny vadinao hiala fijerijejony ianao dia hiala amin'ity fiangonana ity ny tanan'Andriamanitra dia hiaraka amiko a dia hitondra fiangonana hono zany mba hiaroany rehefa lehibe dia ozy le pastera hoe teneny ny tompo raha izy lalany dia taloha mialao no efa sy masakana ny tananao hiala amin'ny fiangonana misy fa na dia aka bulldozer azy zay misy teny anala ny tananao ato dia tsy terenao am'izany izy fa rehefa te hiala hono hoe dia miala fa vadiko iny dia ino misy izy teneny le pastera tamin'izany dia niroahany za tadidiko sara misy a varomaso na karaza varomaso tamin'izany le fiangonana baka sabata io a dia vady mihitsy no nanao karazana fitafy le narabatana be reny ohatrany lambana hijabo reny fa izy ohatrany menamena ohatrany hoe afafa zay zany mikorokorotra menamena namory fanovana taloha le izy dia sisy tanana dia amizay le vadiny zany manao sarimbo ihany fa zara raha manao sarimbo fa vone zany sisy nefa zany tamin'ny 2011 a varomaso sivy masa zany teny tamin'zareo dia niroahany zareo namerina ihany dia nambarako tao hoe tsy mety manao basa tokatrano maso mifanan'olona rehetra tonareo batisa ato areka very daholo e dia fa ioana taniko tany amin'ny elo a vehivavy isiny hoe marceline zay sivy taona nampony tamin'ity fiangonana ity sady izy fa mahafatrano plein-temps izy fa mahafatrano fiangonana mitazona vola fiangonana na nome tany namboarana fiangonana nilakile fiangonana ao aminazy raha jiaby efa nataony daholo asan'Andriamanitra rehetra sy nanambady fa niomoka amin'ny tenin'Andriamanitra nefa dia hitako any amin'ny elo efa goaka ny masony a zay izy vao teny hoe sy damour reny dia hoe faiza eo za marceline dia miara-bavaka tamin'ny iny raha hoavy very dia olona rehetrarehetra io batisa na bernard dia lotoko satria ataonareo batisa tokatrano maso le olona mitambatra am'le olona vita soratra dia ataonareo batisa dia fangarovora koa daholo mamitsy madio dia tezitra Andriamanitra sivy taona mivavara tamin'ity fiangonana ity dia very dia ozy zay sy miraharaha zany na very daholo na sy very fa ny anay dia vola fa rehefa tsy hainao mipetraka piroety ianao mindana mandeha dia niroahany loano za sabatana iny a dia mbola tonga ihany dia miboroka roana varavarana anakiray dia miditra varavarana anakiray dia boroka fa nefa rano memena tao mbavady a dia miala tany am'izay za dia misy antsy fahagagantsy a dia lasa niorona ho azy le fiangonana kristiana ara-bavaka dia nahazo boky avy tany an-danitra za dia iny nampianariko olona hatramin'izao dia fahamarina avy any an-danitra dia mbola maty any koa za fanondrony a dia misy zavatra naraka tany an-danitra dia maty koa za fanonteny a dia teo am'izay zany no sy nafiain'Andriamanitra ny zavatra rehetra intsony a teo zany no misokany Jehovah Andriamanitra ranonao hoe sarany vavy dia afaka manapa
rehetra rehetra. Zany famelana izay voromailala izay ihany zany tena Nazahoako fahamarinana rehetra rehetra io voromailala fotsy be io no nampianatra anontany sary Isaia tsy eto manko Isaia zao. Fa afaka telefonenareo izy anontaninareo an'izany fa mahatratra ny voromailala. Iadiako taty ariny. Fa hafa mihitsy zany voromailala zany, voromailala ngeza be. Nefa be miteny. Dia zareo ihany mahita anazy dia eo izy manidina mody. dia manoloan'ireny fahamarinana ihany koa hoe misy ny famangin'Andriamanitra manokana sa hoe tamin'izany fotoan'izany no nanamboarana ny fahamarinana rehetrarehetra dia izay tafarainao ankehitriny sa hoe misy fotoana ihany ny tompo izay mbola ho antanina ihany koa hoe Jesosy ve le miseho aminao miteny aminao sa misy olona manko manonga anarana bebe Jesosy ve sa Yesoa sa Yeshua sa Izay misy zany hitanao tamin'ilay faratrehan'ny tompo tamaty voalohany sy faharoa. Rehefa nantsony tompo hoe tonga fiangonana dia nametrany tanana dia misora sofin-drano zany. Dia nanontaniky ihany koa izy hoe enao zao le ozy raha maty dia very. Satria zany vaovaka tamin'ilay fiangonana sabatista anankiray io, vaovaka sabata. Dia raha maty enao zao izy dia very. Dia ozy tamin'ny fahoana tompo. Enao zany vao mahita tompo tonga dia posaka misy anao mianjery. Izy miteny mitraka azy enao vao tafatraka mijery. Dia aveo dia satria anao izy niaraka natao batisa tamin'olona tokantranomaso jangajanga mifoka zavatra mahadomelona, niaraka natao batisa tamin'ny mpanoka tsy miovafoa, niaraka natao batisa tamin'ny jangajanga le tokantranomaso misy tena olona sy maloto sy madio. Dia raha maty anao zao dia very. Dia eny atompo rehefa miteny an'izany tamin'ny mpiany ianao. Fa avozy ny batisanao izy dia nanao batisa fa misy batisa niarahako tamin'ny tsy fiangonantsika, misy kosa batisa ara-panahy zany izay nataoko izay tena hoe tsy mahavery finoko misy na izy anazy ohatran'ny hoe misy nataony Jona batisa taloha dia Jona vao batisa dia ohatr'izany batisa. Dia ny anarana Jesosy sao dia diso amin'ny anarana indray izay fa Jesosy Kristy na Mesia ny fiantsoanainao nefa misy miteny hoe Yesoa, misy miteny hoe dia ozy izy. Indray ozy izy Andriamanitra nanakoroka ny fitenin'ny olona. Tamin'ny andro Nimrôdy, nanao any Babela izy. Izy nanao natonga ny Sinoa dia ny Sinoa natonga ny Gasy ny teny gasy. Ka izay anarana iantsonareo rehetrarehetra anahy dia iny zany no iantsonareo anahy satria ohatra zao ny Israeliana miantso anazy hoe Yesoa. Misy indray ny fiangonandehibe miteny hoe Jesoa. Ny Israeliana zany manana fanaovanjiro ny fireneny. Dia sady mandalo ny fanaovanjiro ny fiangonana iny dia mandalo fanaovanjiro ny firenena dia fantatra hoe Israeliana iny. Fa isika indray zany Kristiana miara-bataka mana fanaovanjiro ny fiangonantsika. Dia aveo indray zany dia mbola manana fanaovanjiro hoe gasy, manana fanaovanjiro ny firenena. Dia sika zany manona anazy hoe Jesosy. Dia sady mandalo fanaovanjiro sika mandalo fanaovanjiro hoe gasy ny teny zany. Zay zany le izy le fanaovanjiro zany manajio an'ilay teny. Ka ekeko ozy izy Jesosy to fa nianonareo anahy anarana hoe Jesosy zany. Dia hafa ihany koa ny firenekafo. Dia hafa firenekafo raha ohatra ozy ka tsy misy ny fanakoroana fiteny fa ianareo namorona nefa fiteny tokana ihany tamin'izany dia tsy mety. Fa raha Andriamanitra kosa mizarazara ny fitenin'ny olona, dikan'izany tsy maintsy ekeny ny fiteneny raha ohatra ka iny misy no anona ny firenena anankiray anazy zany. Dia ekeny zany anarana hoe Jesosy Kristy na Mesia na Jesosy. ny fiangonana entinao tahaka izao dia fiangonana hoe tokana maneran satria fahamarinana zany no fiangonana kristiana miara-valaka manao mitondra fiangonana tsy voatery hoe sarotra mety mora ihany koa fa ianao no mahita azy ao zany hoe mitondra fiangonana izay mampianatra ny olona hiala amin'ny fahotana indrindra moa ny resaka fitafy dia afaka ny fitafinao zao hoe manao sarobidy manao robilava manao akanjo lava tanana anisan'ny mafy amin'ny olona manaisotra an'izany ary mananteraka an'izany fahamarinana izany hoe manaisotra ny fitafiana tsy mety taloha manao ahoana ny asarotra mitondra ny fiangonana satria ny fiangonana rehetrarehetra ny akamaroany dia tsy hanomezana tsiny io zany fa samy manana ny fitondra ny zareo azy. Ianao moa zany araka ny fitarian'ny fanena
masina anao zay nitondran'Andriamanitra anao zany. Dia fiangonana sasany zay fitafiana anaovan'ny olo tsy sakiteny. Fa ninao kosa zany dia araka n'ilay famangin'Andriamanitra sy ilay zavatra napetraka Andriamanitra atao aminao dia manao fitafiana masina be zavatra tsy azo atao eto ambony tany. Manahoana ny fitondram-piangonana manoloana n'izany rehetrarehetra izany. Izy zany ny Andriamanitra ivavansika dia Andriamanitra tena izy. Ary sy Andriamanitra olon'olo fa Andriamanitra hitako maso. Ary sy zavatra hoe tsy marina fa Andriamanitra marina. Tsy misy zavatra fen'Andriamanitra marina an-danitra sy etsy an-tany. Ka mahatonga hoe ny fiangonantsika aloha zany dia sarotra entina e. Sarotra entina satria tsy maintsy manao fitafy masina tahaka an'izao ny vehivavy. Lava tanana zao ny tanan'akanjo fa dia misy saron-dotsy. Ia, ny robe lava be hatrany amin'ny kitrokely. Dia zany zany zavatra misy. Dia zao zavatra iainana. Hitanao rehefa manao mpafolo-karena ny olona dia mianarany feno ataony ao. Dia miteny Mosesy hoe misy mpino vaovao eo mamampaminany nanatitra mpafolo-karena no fanatitra itsiny anarany. Dia mangataka amin'ny tompo Jesosy eo itsindray ny mpino vaovao anay. Zany hoe mahatonga asika manona anaresaka azavady reny e. Itsindray ny mpino vaovao anay dia mba ome ositra izy ohatr'izao dia ome ositra izy ohatr'izao dia ome ositra izy ohatr'izao. Amena io zany famelan-keloka dia famonjena. Dia mora mpino kristiana miravaka manao fitafy ohatr'izao. Indraindray ny akanjo zaiko zany mety tany ositra. Dia mora amin'izany sotra be misy mitafy fahamasina. Fa tsy hoe tahaka amin'ny fiangonana sasany miaratsiny ampanetreteny tena zany hoe mandeha gavinaraka fotsiny. Afaka ianao dia sy fantatrao na voavozy na sisy voavozy sisy mibety. Fa aminahy zany dia satria tsy voandovan'ny lanitra tonga dia bebesiko mafy be. Raha vao misy fitafy tsy mety. Dia fantatro ny olona vaovao dia fantatro ny olona taloha. Ka ireny mpiontsika reny dia isaky ny alina zany tonga an'ireny any an-danitra. Misy fotoana sy maintsy an'ireny makanafa zany misy misavembena eny amin'ny habakabaka eny manao voyage eny amin'ny habakabaka eny dia mahita an'izay dia miaraka dia mankany an-danitra satria zay efa nisofon'Andriamanitra rano amin'izany. Mbola misy zavatra ilazaiko izy zany rehefa avy eo. Dia zay zany dia ny mpiontsika fantatr'Andriamanitra daholo. Na matsy aza dia fantatr'Andriamanitra. Raha misy mbola sisy verenena aloha hatreto hoe any ambany tara dia vahiko any miadana ihany ve nareo ato inona ny olana. Raha ohatra ka hoe any an-danitra afaka ifampiresahana. Misy zao ny anankiroa maty tamin'ny fanadivana talohan'iny sy tao anaty fety fanadivana tany Vatomasitrany dia afaka ifampiresahana tsara. Zay ny teny tamin'any hoe ohatra hoe sarotra be hoe miresaka maty nefa ny ohatran'ny vadiny alinona zao ay sy tatsy. Dia fampiresahako hitako vadiny dia fampiresahako. Dia ohatran'izay. Dia rehefa misy zany zavatra mitranga dia rehefa misy zany zavatra mitranga dia raha ohatra zany ka hoe misy mpino vaovao dia entiko any amin'ny tompo hoe Jesosy mamelany eny. Tsy indray mpino dia matantany izy efa ohatr'izao. Fa ny olona miverin-dalana ihany no kalaka. Satria hoe za kosa efa nangataka anaty tenatren'Andriamanitra mba hazovaly tena mandrakizay izy indray mitsoaka an-dalana. Kanefa ireny tsy maintsy mbola very tompo satria efa misoratra amin'ny daholo ny anarana rehetra na ny verin-dalana izy tsy maintsy mbola ho avy izy. Dia zay zany sarotra ny mitondra-fiangonana fa mora ny fitondrako anazy hitako hoe misy fahamorany kely satria manana an'izay hoe fivezivezena any an-danitra izay za dia miteny amin'ny tompo hoe izao indray ny atao dia mahazo ohatra amin'Andriamanitra izao ny atao za koa manana fanovaziro manampy moa ny mpino manatra mpafolo-karena dia iny no entiko satria anao sy maintsy anatina fitahiana anazy dia zarako azy. Teo zao misy pasteur any am-piangonana lehibe nanome fanampiana dia nentiko tany amin'ny tompo tamin'ny alina ny anarany. Hoe mba vonjeny tompo ny vady aman-janany fa vadiny no malemy dia mba vonjeny vady aman-janany. Dia efa voasoratra amin'ny anarantsika fiangonantsika zao ny atao anaty fiangonantsika zao ny anaran'ilay pasteur fa izy androany an-tranony any. Dia ohatran'izay zany mamoramora an'ilay izy na dia hoe sarotra azy. Ao anatin'izay hoe fitorenan'ny fahamarinana izay fa aminan'i Jehova io zany zavatra efa nisy hatramin'izay zany ny fanenjehana. Matetika rehefa mitorony fahamarinana dia misy ny fanenjehana ary ianao dia anisan'ny atrika fanenjehana mafy izay efa natsika ihany moa zany izay
da dia ao anatin'izao hoe fitombona fahamarinana zao anisan'ny mpamontin'Andriamanitra be pakana da anisan'ny be pakana io miantony de tsotra tsy hoe kory hoe nampitany an-trano ianao de miady taminy na ohatr'izany fa noho ilay fampianarana entina hita amin'izao eo izay mikitikitika mihitsy zay misy ilazako azy tsy ataoko miolakola fa tena hoe mikitikitika ny fiangonana entiny mihitsy hoe tonga-kiraro mety fampiangonana maloto sy madiny tambatra izay tena mahasorena ny fitondra fiangonana sasasasa satria araka ny teneninao teo sy ny fitantaranao teo rehefa miaina izy de mafy ny fananganana fiangonana za fa tsy zay olona nanangana fiangonana de mahatsangana de mety mba mafy tamizareo ihany koa nananganan'ilay fiangonana entin'izareo ankehitriny kitikitianao amin'ilay fahamarinana le fiangonana manao ahoana ny fiatsehanao amin'izany hoe manetsika anao amin'izay zany ny olona ary tsy mivavaka irery ihany tsy mitondra fivavahana irery ihany fa natramin'ny olona tsy mivavaka any de samy manenjika anao daholo amin'izao ora sy fotoana izao. Indray zany apôstôly Andreasy de misy fampirapesana aminay tsy afenina zany fa zay zany mifandrafitra akolaka taloha zay de tamarina moa zany tsy maintsy toriny ohatrany hoe ohatrany Antiochos zao de mpanjaka ohatrany Makabeo de niady ho an'ny firenena ny amin'ny lalàna jitopo efa hita reny de zavatra misy zany ohatrany hoe mifandrafy mikolaka antony de ohatr'izao rehefa eo amin'ny be de be zany natamy tsy fiangonantsika nanangana ty fiangonantsika de voalohany rehefa tonga dimapolo de nravany le fiangonana vavako talo de nanangona olo andray zany de rehefa dimapolo de nravany le fiangonana vavako talo ihany mba fanontena zany zao de ny zavatra misy tonga fitonjato zany zay nisan'ny olona mivavaka tamin'izany fotoana zany mivavaka tany andray soritra any zany zay tany amin'ny handikaty tany Tsaraonena eo fitonjato teo zay de ny zavatra misy mbola tsy misy ady aloha tamin'izany mbola tsy mbola ninamina de misy lehibena mpanompon'Andriamanitra lehibena mpanompon'Andriamanitra tsy haiko ohatrany mivavaka sabata izy sady mivavaka lajy misy anazy daholo fiangonana rehetra de avy nao azady isika moa tamin'izany fa izy fotsiny amin'ny fampatalopolona miantony mampirapy de miteny zany hoe anao be afaka mandray anah tamin'izany mbola misy asina vao vita fajikana re tamin'izany de sitrana teminy eo maro be fanasitrana mbola sy $5 maro tamin'izany tompony misy raha mbola fadakany de teo am'izay le pastera hoe mba ray soara de ozy amin'ny talata za raha misy fotoana satria lasinainy za tsy afaka mijanona kely fa reraka de talata tonga izy talata de teo amin'ny toerana fandraisanao misy latabatra zany misy seza de miraisina de miankin-drindrina ohatr'izao de zay koa miankin-drindrina ambadikary de misy sécurité eo akaiky maro ny mpino ato sy ny mpiandraikitra nahitan'izany de avy teo izy namoaka taratasy be de be namoaka taratasy be de be mandeha de zao izy izy tena mahafinaritra be fa tsy misy vehivavy tahaka anao hoe manao fahagadana tena afa misy ianao nidokadokafa teo aloha zany za tamin'izany de rehefa nidokadokafa teo za de mandeha ny fotoana de mahafinaritra ianao de maninona hoe raha ohatra anao ka tohanana tamin'izany mbola nifandraisana ny hoe nitanjy za tsy mampaninona hoa raha ohatra ka tohananao za izy eny eo izy izy tanao ny paster eto nanao anatamina rehetra zao izy misy fanarahana na paster de maninona raha manao antona de vakiko le anarana de misy pastera zany ohatra hoe efa sapito de navita fiangonana ngeza be misy sasany nanazo fahitalavitra tampoka de misy ovaina zaka raha fiangonana misy sasany maro zavatra be de be sy zavatra sy ananana ny sasany tonga de masangana toeram-pianarana masangana ina mivadikany sasany tonga de mavita trano firetazy hitanao reny izy de mitoanako daholo fa raha vao miteny fotsiny ianao de vao manaiky ianao de manohaninao za de ozy tamy tsy mampaninona ka raha ohatra ka mifanoha zany fa inona ny tokony atao zany hitanao izy tsy baiboly tsy de navoaka le baiboly hebreo tsy ozy baiboly hebreo amin'ny teny hebreo amin'ny tany Israely izy tsy ozy izy misy amin'ny teny hebreo de misy amin'ny teny gasy zay manko izy mampianatra teny hebreo de ny ataonao izy de hitsahanao intelo tsy baiboly tsy de lazainao hoe manomboka anao sy tofanana sony de ndray mandeha
manitsaka fanontrony dia manokana hoe sy tofanana dia manitsaka fantelo tao mafy be hoe manokana hoe sy tofamarina sondy ozy manitsaka baiboly iaho izy dia hitanao rehefa vitanao zany dia izao atsiro sonity tsy taratasy ty dia anaranao soratanao hoe tonanao ny ray aman-drenao ny toerana bebinao ny karapanondro dia aveo izy izy dia tsy mitory fahamarinana zany ianao tsy mitory fahamasinana zany ianao fa fitahiana foana dia tsy mitory rano jesosy tsy manao délivrance tsy mitory fahamarinana indrindra fa ny dimy folo tsy azo toriana ao anatin'ny fiangonana tsy mahazo mitory fahamarinana sy fahamasinana sy mahazo mitory dimy folon'Andriamanitra nalalana napisika fa fiangonana mandeha azy dia fitahiana foana ny toriana isanandro dia finoana dia fitahiana zay ozy izy dia sy mitory an'izay dia omeko volanao izy 7 milliards izy zany miankin'ireo zao zay za mitodika aminy miankin'ireo ihany koa lesesy dia le sécurité avisy avanina anazy sy raha iny ohatra hoe tsy hita misy ianao eo amin'irindrina iakina nefa za mahita sary le orona sary eton'olona iny hoe jesosy dia misy lehilahy iny hoe omeko anao zao tontolo zao sy ny voninahitra ameko kelatreky ianao dia oza taminy zao lazaiko anao za hitanao zao dia nahita ny lanitra dia nahita ny elo sa hitanao zao dia nahita ny elo raha tsy nahita ny elo dia voafitananao volana 7 milliards anao zany fa za zao hoe dia hivatra ny fanahiko aminao 7 milliards za zao hoe dia ho any amin'ny elo na tsy eo natoa aho mivatra fiangonana efa mivatra ny fanahy ka za tsy hivatra ny fanahiko aminao 7 milliards zany za na antra takosikosina ny tany azy za na hoe antra za ka hipetraka eny amoron-tany tsy hivatra ny fanahiko aminao 7 milliards na fiangonana iny tsy maninona fa omena 4 telo ianao dia omena vola 12 milliards dia mijanona tokotany ngeza be ianao anangana radio sy télé ianao anaovana an'izao rehetrarehetra izao ianao dia avevavy ianao dia ngarina manokana omenanao zay rehetra angatanao dia omenanao zay rehetra tsinao zao teneniko anao zao dia zao no mivoaka ireto olona rehetra nanao taratasy taminao raiky izay milaza hoe izay nandray vola taminao satria misy kosa fiangonana sabatista nahazo 25 milliards dia izy zany efa mipetraka any ampendraikitra ny vola fiangonana dia sy raha intsony pasteur madinika mandray vola fa izy zany efa mipetraka any ambanko ny volany dia efa misolosolo fiara 4 be zareo dia efa tonga taona otr'izao zany tao vaovao zareo janvier efa misolo ray 4 zareo zany dia tsy haiko moa inona ny 4 fienty zareo fa hoe beoty sa inona naran'le izy fa zareo tsy mahalazao tsy dia zaraina fotsiny reny ka zaraina fotsiny reny amina milliard vidiny ka zaraina fotsiny amin'zareo mena 4 telo anao diana tokotany malalaka be anao anaovanao toby ianao iangarana misy manao croisade ianao dia ana dia eny toa afaka mandeha any an-dafy ianao nangarana radio sy télé fa izao hovaina eny koa ny anara-fiangonana dia ozy tamin'ny endany no mivoaka fiangonana nanao fanekena taminao reky nanao taratasy tsy nahita ny elo izy fa zaho zao hitanao zao nahita an'izany elo zany sy nifijanona aminao ny fanahy sy midiko aminao 7 milliards sy midiko aminao 12 milliards satria 7 milliards dia afaka amin'ny 12 milliards sy midiko aminao 12 milliards ary sy mila zany fiara 4 anao zany satria taloha mandeha taxi mandeha bavaka za sy mila zany ento mandeha amin'ny 4 telonao ny toby sy ny fahitalavitra sy ny radio sy ny any za sy mila zany ny fanahy sy midiko aminao 12 milliards zay no teneniko anao mazava na eo aza ny fanahy fanahiko ny voalohany ay zany vavanao izy izy tena zany vavanao farany zay fotsiny manisaka baiboly fotsiny dia manosy miety dia toanany zany no teneniko anao hatramin'ny farany mindanao voaka amenarany jesosy lasy anao mandeha zao dia lasy natao délivrance romotra amin'izay sady namonona taratasy tonga dia anatin'ny sakarety avy tany nandeha 4 dia mijery tsara zany zaho izy ny roanao zany fanakarena ndrindra lafa nyfandriamanitra izy izy ary mameko keto ratraiky daholo na mivavaka lavy na mivavaka sabata meko keto ratraiky tsy misy fiangonana tsy azo izy rasenao enao vehivavy zay mivehivava reo amelana naiky anao enao aloha za fanao conseil pitaka amasiny zaho sy miraha zany na sy fiangonana aza vidinao fanahy fosiny sy midiko aminao am'zany ndamo mandeha fa tsy arina
nahazo fiantsoana amizay zany tanàna-pahefana fa hoe misy loko volany bleu zavatra maro be ino hoe radio de hoe nanamina 10 millions fa piny tao aminareo any solokinao 10 millions franc zany aroa tapitrisa de hoe raha ohatra ka zany hoa izy de sy mampanina velo le ola zany teny hoe zany ny compte fanatra safafokarena zay menandrenatra ka iany izy de alay ny volany ay zany izy io misy olona mivalana tanaty fiangonana de navita litra batisa mihitsy de andeha manjika fotsiny adina vokarama manonany zany manao iny zany hoe zanaka ao ngamba ilazazika satria olona ao am-piangonana ihany izay natao batisa tezainao de sanatria zany namadika anao voalohany ny fiatrihanao azy teo alohan'ny fitsarana teny amin'ny audience zany mafa de ny jodasy tantarantompo sy jodasy zany tao anaty saina fa ny zavatra misy zany de hoe tantarantompo sy jodasy miatra taminah de aretaka hatramin'ny de nantsona le olona hoe averina ny 10 millions roa tapitrisa ariary de tsy nanaiky le olona fa de ozy le manam-pahefana tadidinao ozy izy serfadora mbola serfadora daholo zany teo ny fadin-garaparatamponya hatramy fananganina ny maty zay tereropolo jenapotsy tadidinao ozy serfadora ozy izy fa misy fanakarena tonga te zay anao ozy izy nizarazarany 300 millions de zao bava hoe tolongety de fiteo misy no zay ozy izy anagnan'izany aminao asepitramadioanao fantatray olo-masina fa tadidinao le olona litra taolotranonao hoe anome anao vola 12 milliards sy 44 de loanao izy ambadika mi fazanana tena ny hafa ay izy hoa sady namontoro hoe piterako no avy hitanao sa zany fa piterako ianao terako lazanao enao ndray se laza zany tsony enao ndray zao e zany tena tana mandeha taka bibilava lasa mandeha fa lasy midika mo 12 milliards hoalahoala be zany sady elona piro e filotra rehetra teo ny akamarony de tam'izany fotoana zany araka teny koko zany fifoanjapana be fen'olona amin'ny ana fen'olona amin'ny atao tsy terena ohatran'izao ny zara-panapahana tsy miavo ndray zao de tsy ohatry zany fa le olona misy nanekeka famonjeny de ny zavatra meneko tam'izany zany tena mafy be sady ny fiangonany koa tena miazakazaka be de teo zany satria tam'izany ranjanana be zany tena ohatran'ny lehilahy reny fa zao za lasa bebe antso zany zao de lasa bebe lasa hoe mama e de mijana am'izay mama zay tsy manana tsy manetrehitra intsony hoe miazakazaka be fa de petraka amin'ny hoe mama de fa bebe aza ny aparany sy sadaberana de zavatra misy teo am'izay de miakatra parke tsisy fanontaniana tao fa hoe anao zany araby mahefitsy ka ozy le olona tao tahoan'io aloha teo ianao de misy anjery miano zany miano de misy anjery teny hoe misy fanontaniana ozy izy hoe aiza tsy mo any an-tanimora sa fiangonanao kato de raha zao hoe any an-tanimora any an-tanimora izy fantatra hoe foza mbola sy eny zany very fa hoe any Pasapito hoe any Andramasina ohatran'izay fa hoe any amin'ny Batomaro ohatran'izay iverako anazy tonga am'izay tao am-pariko de zao lazaiko anao ianao zany araby mahefetsika mahita le sarim-boky sy miteny zany io zao amin'ny 24 octobre ny tribunalinao tonga de zao anao aizany tsinao fiangonanao akatona sa ianao rehefa ny an-tanimora de ozy hoe za rehefa ny an-tanimora fa ina matonga de matonga anao vonona be gatra hoe zany frazao eny ka za rehefa ny an-tanimora de ay zany an-tanimora ny gatra zany de nomeme be za zany an-tanimora gatra fa le fiangonana zany tena narovako satria hoe za zany misolo tena mipetera fahiny hoe vavadiny fianasika seresiazy de nanomboka teo zany nandefa lefonja za de nangataka teny tamy tompo de nahazo an'le simirina iny hoe za mipetra foloana de raha maharesy de omena sabonatry ny tena de ozy aka sabonatry ny tena zany za tam'izany fotoana zany anao tena za nogadraina fa sy izy za nogadraina fa sy izy tomany mipiny fa za tena le baiboly fa ina tomaninareo fa naipolo koa za tamy pekera impimitra nay koa zava tsy maty bona ny afatesa za tam'izany hoe seadora zany tena ranjanona be ranjanona be raha mijery saky tam'izany hoe
Avoabe tena razana be zany io lasa fohy a sady kely zany lazaiko hoe fa bebe zay izy. De ao anatin'izay zany a tena saby misy lasa tany am-pozy tonga herinandro tonga tany ny fahasiteram-bavaka sabata misy efa maty ry zareo voga gazety am'izay hoe sefadora de dobokafoza no solokiny nandeha tamin'ny radio rehetra nandeha nivoaka gazety nivoaka fahitalavitra tena mafy zany pozy Uno zavatra mangatako fantanina tsika fotsiny angatako amin'andro zao hoe marina be zay fotsiny angatako aminao hoe inona tsy soloko marina be na fa tsy soloko za sy misoloky tena hoe soloky atsia fa hoe ady le izy a de mbola mitombo tantara fa hoe le misoloky aloha tsy aleko nandray le 12 milliards tsy le 4 teo de azo tobongeza be a de amina radio sy fahitalavitra toy zay isoloky 10 millions ve rotapitrisa ve de solokina tsy aleko nandray le 12 milliards raha hoe isoloky ihany zany maverina ihany le zany zay zany le izy hoe tsia de tonga tany am-poza de afaka herinandro fito andro a de tonga ny fitsarana de ozy ny fitsarana hoe PDB olona mitady nomanao fa velona any am-poza aloha de mivoaka ny valo fitsarana de afaka za hoe olona rehetrarehetra io anao fafokanao sy fanapitra daholo fa hoana nanao alainao fa manao raha miala sotra rehefa sy zakanao rehefa valanao afaka za rehefa afaka za tonga de nandray taxi de mitsoka tonga de tany amin'ny stationnement de mitsoka tany amin'ny faritany satria le olona zany namoaka vava hoe naneny zay napitra ny tany am-poza fa mbola very izy fa ohatr'izay tonga de tsy firina mihitsy izy de savy de teo zany no nahitako amin'le taratasy hoe ka ireto fiangonana ireto nanao fanekena amin'ny satana ka ny olona be de be ao fiangonanao io mivavaka lahady sy sabata very daholo fa hoe le paster reto nanao taratasy satria PDB le taratasy menelelana fa every fanaiky anazy satria lehilahy nanaiky anazy de za vehivavy de very fanaiky anazy nefa vao maika izy nahita hoe tena nahita vehivavy izy de zay zany zavatra misy a de nanomboka teo am'izay de nahariako am'izay le zavatra tsy marina raha taloha zany za tsy mankara fa mitony marina hoe very le nareo avavakany so daholo hoe zavatra tsy azo atao hoe ka io zany ara-magedona anay io de natrehako le izy a de afaka za ianareo tonga tsy fiangonana tsy nandra miangonana za lasa mitsoka satria mitadiavina misy hoe izay mahita ana de omena vasy io fa tsy misy nahita ana zany fa tena mafy be izy fa zay zany zavatra misy nanao perika za tam'izany sy nanao saron-doha fa nanao perika de miova fitafy mihitsy fa lazaiko anao fa tena mafy zany mafy raha ohatra ka nandeha nanao rasan-kazo a tamin'ny rasan-kazo kely de hitasika nama le perika nataon'le hoe sarita-bolo moa izy le nanao kiranao sika izy de le sarita-bolo iny le perika nanaovako tam'izany de manao solomaso a de miova endrika satria sy jetilisa koa le karamaina mitady ena fa kristiany de ny kristiany efa raha vao manao fitafy ohatra am'izao eo tonga de fafitra ery zany izy anaovako hoe fotsy intsony satria tamin'ny hoe sefadora de fisy fana fa satria hoe mipetraka tsy ambony tany efa pona lanitra efa zatra ny fafy-panany fantatsiarena zany no fiarovatena sy nanao fotsy intsony a zany fa fanasina sy io tsy nefa zany nefa ny kristianina no fiangonana rehetrarehetra misy mivoaka rano izay mahita raha de mahazo fanomezana satria maro ny pastera mivavaka lahy sy mivavaka sabata mandisy fanantenana na le pastera vavavy taloha azy mahatonga tany am-poza ihany koa mandasalasanay hoe zay tsy gazety io voasoratra azy fa sefadora de midoboka ampoza dimy taona vitasosolopiko zao ianao misehoseho vehivavy mahery ka tsara ianao zao mikatona ny vavanao ohatrina zao ianao de iny zany tafarasaka tao ampokolanina na de nandeha mitsoka za de fantatro ao vitandray mamoana de mitsoka tena hoe naty lavavato anaty zoe ohatra nataony ery na manivoatra lavitra ny sisy réseau a de mitsoka misy de manao fitafy masina ihany fa manao perika Uno fa amin'andro Jehova veverina ty hoe mafy ny aby nanaovanao mafy le izy nefa niaretanao PDB zavatra niaretanao tao anatin'izany avo rehetrarehetra izany PDB ny olona miandry an'ity valim-panontaniana ity na ny olona mbola tsy mivavaka atao fiangonana kristiana miara-mivavaka na ny mpino atao fiangonana kristiana miara-mivavaka mba ahafahany zareo na rehefa napahakevitra de mba mitaky valim-panontaniana tena
nefa mazava tsara sady hevitra tsara mpaminany Jehova zany azonao antoka raha hoe zany raha izany zavatra efa niarentanao zany sy ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Tompo fa izao fiangonana kristiana miaravoaka entinao zao de tena hoe ho any an-danitra ary ny olona mivavaka tao anatin'izao fiangonana zao tsy izay voahitika ao anatin'izao fiangonana kristiana miaravoaka zao tena azo antoka zato isan-jato fa ho any an-danitra marina. Azoko antoka zato isan-jato misy ny olona mivavaka tsy fiangonana ity raha manaraka tsara ny fampianarako dia azoko antoka zato isan-jato hiditra ny lanitra. Fa raha ohatra kosa manaraka ny fampianarako izy ka hoe za zany tena teny aminao za tena hoe manao défi mihitsy eto anatrianao hoe raha mipinoako zany ka manaraka ny teny tsara mihitsy manaraka ny fampianarana rehetra azoko antoka any an-danitra. Fa raha manaraka ny zavatra rehetra sy tonga any an-danitra dia andohako ny rany tena défi zany fa matoa zany teny andohako ny rany raha manaraka ny fampianarana rehetra izy ka tsy tonga any an-danitra dia tena andohako ny rany fa matoa zany samy hiditra antoka am'izany tena garanty zato isan-jato antsika moratsika ao any an-danitra. Zaho zany ty vahoaka malagasy anjaratsika mandeha fanapahan-kevitra amin'izany teny mpaminany Jehova izany azo miaraka zato isan-jato zany fa izan'iza mivavaka tamin'ny fiangonana kristiana miaravavaka ka manaraka amin'ny tsakaisan-davan'izay fampianarana sy ny teny entin'ny mpaminany dia hiditra ny lanitra tena hiditra ny lanitra mihitsy zany zato arafaly marina zany mpaminany Jehova nofa mafaly tahaka ihany koa isika rehetra any anatin'ny tokantrano taona zany fitondram-piangonana zany angamba mpaminany Jehova tsy na hoe tsy de hoe zavatra sangana hoe aty foana ny lalovana fa mahina ny zavatra mahitanao indrindra na de ray fotsiny ary manao koroa raha mba olazainao anao tao anatin'izany hoe fitondram-piangonana izany tao anatin'izay tokony tsy fatiko fiotona zay tena nanova masin'Andriamanitra tao anatin'izay fahamarinana. Ny tena nafaly anahy dia le zakany am-poza satria tsapako hoe tany am-poza daholo ny olo-masina nantompo aza dia tany amin'ny tranomaiziny tanà tany amin'ny tranomaiziny tanà nanavitra an'ilay olona tamin'ny andronao ahy mbola ampianarinao amin'ny baiboly angamba izany satria ianao no tena mahay azy indrindra mitovy lasary tamin'ny olona izay maty tamin'ny andronao ahy teo zany mbola tsapako hoe tena mpanompon'Andriamanitra za fa zao zany vao tena hoe mpanompon'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamarinana marina hoe tena tonga tsy amponja mihitsy noho ny fandavana ny satana noho sy fanaovana sonia taratasy hoe naiky ny satana noho ny fandavana ny satana noho ny fandavana miliara dia tonga tsy amponja zay ny tena nafaly anahy tamin'ny fitondram-piangonana fa zany boaka avy tany mbola ady natria fa tany am-poza zany nasapako hoe tena mpanompon'Andriamanitra marina za zao zany sy maintsy miaina zao toy zao dia aty am-poza za zao noho ny fandavako ny satana. Fiangonana zao raha ny feon'ny olona dia mahita daholo ny olona hoe manomboka mandroso zany fiangonana kristiana miaravavaka zay entinao ankehitriny manana indray ny fiatrehana satria mety tsy hitovy kosa angamba ny fitondran'ny olona vitsivitsy taloha sy ny olona ataoko hoe be dehibe ankehitriny manao indray ny fitondram-piangonana ao anatin'izao ka be dehibe zao ianao no mitantara azy satria ianao no tena anisan'ny filopan'olona izao fiangonana kristiana miaravavaka. Boaka be dehibe zao zany ny satra fa efa misy levita napetraka ny tompo zany mpandrindra dia misy ihany koa eo ny loholona eo ny mpisorona misy ihany koa ireo elokara misy ny atrotoa zany hoe fa samy manana misy sampana dia samy feny sampana misy anazy fa ny ankapobeny amin'ny mafilopan'olona anaty dia zay ihany ny tantana misy rehetra fa ny anazy vao misy manao zavatra tsy mety dia ampanaiko amin'ny tompo fa za malaky miampana be tonga dia mitaraina moa zany sy miampana hoe jesosy ianona indray dia nanao an'izao indray tao fa raha ohatra manko iny ka sy hitaraina amin'ny tompo nefa aveo misy lako ny tompo ihany amin'ny minony dia ozy fantatrao fa nanao an'izany izy maninona tsy nitenena tampony aloha dia io zany azahoako valiny dia iny niteneniko amin'ilay olona dia zany afantarana hoe misy trano mianana an-danitra ohatra zao satria mifandray amin'ny tompo lalina za dia mafy le mitondra fiangonana tena le tena mafy zany sy hoe le toritena satria ny fahamarina sy maintsy torina fa eo amin'ny fitantanam-bola satria kely ny vola mihitra nefa ny etapo besaka dia zay ny olana anahy fa miara-panahy indray
Ipio efa manam-pahaizana daholo. Ankoatran'ny hoe misy manenzimentsika anankely foana fa tsy maninona fa fomba zavatra zany fa tonga nanana zogasy kely ihany manarakaraka Amizao resaka an'izao dia mila fampahaizanao matetika tsy kino atao fiangonana kristiana miaravavatra azy. Tena mba teny anankiray zany mety mba faherezana ny mpanaradian'Andriamanitra, mpanaradian'i Jesosy koa amin'ny diana kely manipiratsika ny tapany kareo ny tanàna. ny teny fampaherezana zany dia zao aza niana atao fiangonana kristiana miaravavatra. Fa raha mbola za zany tsy misy filompahanorona tsy fiangonana tsy apôstôly fa za zao no filompahanorona. Nizaniza teny miarina nangana zay, nizaniza teny hoe zay sa miaraka filompahanorona tsia amin'ny anarako tsy fiangonana tsia amin'ny anarako za re za manokana ny fanaovanjiro tsy fiangonana tsia za rery ny filompahanorona fiangonana fa tsy hitamanako nizaniza fa za rery ny filompahanorona ka sao dia misy zany amitsika ny teny zay koa hoe filompahanorona io zay misy fa za rery ny filompahanorona raha misy olona ny fiangonana za ny filompahanorona za fantatry ny olona tsy moa aloha zay efa fatarina amin'ny maha-filompahanorana tsy zavatra nandehandeha fatany tsy fiangonana tsy fa sodrano avy amin'Andriamanitra sodrano avy an-danitra teny fampaherezana atao fiangonana kristiana miaravavatra no azo no anto zany hoe lanitra zany tsy zany vavahady lanitra tokana makany tokana miakatra any an-danitra fa tsy misy intsony any ambadika any. Eo amin'ny filo kristiana miaravavatra sarofa efa jany efa miposiposina tamin'ny tany efa tany andavavaty tahaka ny eli mitsoka vonitsangany tsy fiangonana tsy fa ny haiko mihitsy no efa nafoiko miady amin'ny fanofoany tsy fiangonana tsy miady amin'ny fanangana tsy fiangonana tsy ka ao fa isika rehetra mba tsy hanao asirambony any anjara fampahany ary ao isika rehetra mba samby anaja na dia kely aza za fa efa mafina miretaka vonitsangany tsy fiangonana tsy fa ianao zay mivavaka kosa na tsy mivavaka fa mahaino anahy dia zao lazaiko hoe sodrananao za sady mampahery anao hoe eno itoroteny eto dia arao na tsy vavaka ty aza ianao fa mba misy mba nadisy tonga any an-danitra zany dia mba mbany amin'ny tany mba sy verimeny fa ohatra kosa tianao zany hoe hiditra ny lanitra zany madiodio na dia mandany fitsarana aza fa vovony zany fiangonana kristiana miaravavatra mivavahady an-danitra ia Iasa io fampaherezana mety mpaminany Jehova hiditra amin'ny tapany faharoa fandaminana izy dia miagataka irana keo amin'ny teknisianina dia idirana ny totenanay rehefa voa amin'ny tapany faharoa fandaminana. Devo bene,